Ampitomboana amintsika hatrany ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hivavaka isika rehetra. Amin'ity maraina ity zay Jesosy dia velom-pisaorana anao indray satria entinao mitanila eto amin'ity toerana ity tahaka n'ilay fahatsakana tao Sikara ka nananao zavatra ambara sy holazaina amin'ilay vehivavy Samaritana. Manakambara aminay koa ianao ary fantatrao ny hetahetanay sy ny fanirianay ianao. Azavenanao hiala maina eto zahay raha tsy efa mahavoaray zay tianao lazaina aminay tokoa. Tiandreo ny molotro hanambarako ny afatrao ny anaranao Jesosy nangatahako izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady faha 7 ny volana aprily ity taona 2024 dia ny teny zay hita ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 5. Asan'ny Apôstôly toko 5 ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 19 ihany. Asan'ny Apôstôly toko 5 ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 19 ihany. Mpivakotra zao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofan'i Solomona ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahy niray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao maika nisy olona maro koa na lahy na vavy izay nino ny tompo nanampy ho isany ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azony tanindony Petera ahay mba azony safady ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azony tanindony Petera ahay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an Jerusalema dia nivory koa nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Amen. Rehefa namaky izao texte voalahatra ao amin'ity toriteny androany ity aho dia teo amin'ny indroandro teo zany no nanomanako azy. Dia teo amin'ny andro faharoa dia tapitapika eo dia tonga ao an-tsaiko vokatra izao texte izao andininy soratra masina anaty perikoba texte hafa indray zay voalaza any amin'ny filazantsarany Lioka zay tena ohatrany hoe tsisy ifandraisany raha fijerintsika azy kanefa rehefa teo am-panomanana dia tena hitako hoe mifandray avy hatrany. Dia rehefa nijereko ilay izy texte ao amin'ny filazantsarany Lioka ilay izy izay nilazan'ny mpanoratra zavatra anankiray manakaiky an'izao zavatra izao. Tsara marihana aloha fa ny mpanoratra ny Asan'ny Apôstôly raha ny fanarahan'ny mpandinika dia ny evangelista Lioka nanoratra azy. Ka raha ohatra ka tao amin'ny filazantsarany Lioka koa no nakako an'ilay texte hafa mifanaraka amin'izao dia heveriko fa tsy kisendrasendra zany fa izay le hoe mpanoratra ray ihany ary saina iray no nitondrana azy. Ny teboka faharoa zay natongay nampifandray andreo texte reo teo zany dia hoe satria Lioka no manoratra azy dia ny fizotranyity perikopa ity raha fehezina dia hoe ny zavatra hitantsika eto amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5 andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 19 dia ny atao hoe ny fiazakazahan'ny olona ny engouement populaire zany teny vazaha izay azo lazaina hoe nampiriska ny olona ny azakazaka ny olona nitady ny apôstôly. Inona no nahatonga ny fientanam-po ny vahoaka nitady ny apôstôly eto. Jerentsika zao ny andininy faha
dimy amby folo sy enina amby folo dia izao no voalaza ao ka dia nentiny zany hoe ny vahoaka zany nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriny mba hisy ho azo ny tandindony petera ahay raha mandalo izy etretinareo hoe tellement zany ohatra nisy karazana fifoazam-panahy zay misy le izy fifoazam-panahy misy fisehoan-javatra teo amin'ny fiarahamonina de nivoaka daholo ny olona nyrohitra samy mitondra ny marariny dia napetraka teny amoron'arabe sao de mba mandalo eo petera ary mba handalovan'ny alokany azonareo an-tsaina ve zany zavatra zany teo zao tsika malagasy nandray ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron de zay olo mipetraka teny amoron'arabe sy teny akaikaiky ny lalana zay nandalovany cortège présidentiel de nivoaka ny olona mba hitazana fotsiny ny fiara na de tsy ahita azy ary de tsy ohatr'draindray fa mbola mihoatra noho zay rehefa nareny olona fa handalo eo ny apôstoly de navoaka daholo ny marary rehetra ary napetraka teny amoron'arabe andimy faina amby folo ary ny olona maro avy tamy vohitra mbola akoatr'izay nisy olona hafa koa avy amy vohitra manodidina nitondra ny marariny izay nampahoriany fanahy maloto ka sitrana avokoa zay zany le situation miseho eto de miaingy avy am'izay famitinana zay zavatra lazainy asan'ny apôstoly zay no natonga ana nieritreritra nyty texte any amin'ny asany any amin'ny filazantsarany loka ty zay ho lazaiko aminareo rehefa avy eo fa eto raha ny constat eto de hoe raha ny fijery ny fiazakazahany olona raha mijery ny firohatry ny olona ho any amin'ny apôstoly fa hoe andalo ny apôstoly dia mampatsiaro ahy ihany koa amin'ny filazantsara ireo vahoaka marobe tamin'ny andron Jesosy izay tonga ny tsenany Jesosy tadidinareo tamin'ny aladiny sapandrofi mitovitovy zany le izy eto ny apôstoly hoe ho avy dia tonga daholo ny olona nametraka ny marary ny teny ny sisiny arabe satria ho andalovan'ny apôstoly ny sasany aza nanana an'izany finoana izany etretinareo ny finoana ao anatin'io le hoe na de mialiko petera fotsiny aza de asitrana azy dia tsy vitan'ireo olona teo ihany fa nisy olona tamin'ny vohitra hafa koa tonga koa teo de mitovitovy am'le scénario Jesosy hiditra ny Jerosalema nitaingina zanabriky de namelatra ny lamba ny teny amin'ny arabe daholo ny olona mba ho andalovan'i Jesosy tam'izay fotoana zay reo zany le tantara mitovitovy ampifanandrifina eto tamin'ny andron Jesosy dia ny vahoaka iteny amoron'arabe de samy niobo hoe osana lay mpanjaka amin'ny osana avy amin'ilay mpanjaka amin'ny anaran'ny tompo ary fiadanana ny any an-danitra sy ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana izay ny tamin'io ary tam'izay fotoan'izay raha tadidinareo de tezitra ny fariseo rehefa nahen'ny olona nanao hoe osana an Jesosy ka niteny an Jesosy manao hoe mba hampangino reo dia eo am'izay nidiran'le rehefa nitorytentsika androany de Jesosy niteny tam'izay fotoan'izay hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha manginy ireo de ny vato no iantsoantso tadidinareo ny teny Jesosy iny ny vato no iantsoantso teo aho no tonga saina hatram'izay rehefa nitona ty texte ty na namaky ty texte ty dia tsy nametra-panontaniana mihitsy hoe fa inona moa ny tiany Jesosy lazaina tam'izay fotoan'izay hoe raha manginy reo de ny vato ny antsoantso ny everiko fotsiny hoe valiteny ataotsika hoe takotaka hoe mbola hitoy foana ny olona hiteny na ho tapenanareo vava aza raha atao amin'ny fitenitsika am'izao andro de hoe no raisiko ohatrany hoe nahazo paketa am' Jesosy reo olona reo hoe miteny hatramin'ny vato fa teto ampanomanana ty texte ty vo hitako ny fifandraisany izao voalaza zao hoe raha manginy reo de ny vato ny antsoantso sy ireto mpianatra atao miasan'ny apôstoly zay tonga ny vahoaka avy any lavitra na mametraka ny marariny teny amoron'arabe dia rehefa nivakiko am'izay ary le texte amin'ny filazantsarany Loka zay lazaiko teo omeko anareo ny référence Loka toko 7:10 andiny 7:30 ka hatramin'ny 7:40
de teo aho vao azoko midika n'lay tenin Jesosy hoe raha mangina ireo de ny vato miantsoantso. Jesosy miteny an'izao teny zao, raha miteny an'izao teny zao Jesosy dia tsy hoe namalibotana fotsiny ny fariseo fa azo lazaina hoe naminany Jesosy, naminany Jesosy ny zavatra hitranga na de ho ampanginina azy satria fantatry Jesosy tsara fa niakarany ao Jerosalema tamin'ny fotoana io dia hovonoiny izy, zany hoe ho ampanginina izy, hiaran'ny atao hoe la loi d'omerta. Hainareo la loi d'omerta zany lalànan'ny mafia, hoe hovonona ianao rehefa tsy ampangininao reo olona reo satria io ny manelingelina ny fariseo, reto olona mioby azy reto mivoaka am'izay zany le zavatra nafenina zay le hoe milaza ny tsy ambara ny ao am-pony olona ihany no mivoaka ao am-bavany. Raha ny teny zany ny fariseo hoe ampangino reo dia efa milaza sahady ny ao anatin'ny eritreriny hoe raha tsy ampangininao reo de ianao no ampangininay. Hainareo dikan'izany ampanginina zany hoe hovonoana zany. Dia namaly koa Jesosy raha mangina ireo de ny vato miantsoantso, de eo koa Jesosy sady mamaly ary maminany hoe fantatro fa hamono ahy ianareo, zay ny heviny ambadika, fantatro fa ho terenareo hangina ho ampanginareo ary hangina aho. Hitadidinareo ngamba tamin'ny herinandro masina tsy namaly Jesosy, tsy namaly tam'izay nytenenina tazy noentina teo anylohan'ny Pilato tsy mba niaro tena, tsy mba nanamary tena na de afaka nanao zany raha teniny zany, fa nangina tokoa izy fa tsy zaho no hamaly anareo fa ireto vato ireto no antsoantso, iza ireo vato miantsoantso reo, de tsy iza fa ireto vahoaka izay namelatra ny lambany reto, hoe ho ampangininareo aho kanefany a ireto indray no hitady aho, tsy azonareo sakanana intsony izao atao hoe mouvement entre guillemets fa la machine est en marche ozy ny teny vazaha. Vitany zareo tokoa ny nampanginan Jesosy, vitany zareo tokoa koa namoniny apôstôly taty aorina fa tsy nasakana ilay asan'Andriamanitra izany. Zany hoe ny fampanginana de force, ny ataontsika hoe ny olona mitondra ny hafatra de tsy mahanakana ny hafatra hiasa. Ny olombelona no azo sakanana, ny mpanompon'Andriamanitra no azonao sakanana, mety azo gadraina, mety azo ampanginina amin'ny fomba maro samihafa, fa une fois io tenin'Andriamanitra io voatory de tsy misy, averiko tsara, tsy misy fahefana eto ambony tany na fahefana faran'inona ianao tsy mahasakana ny tenin'Andriamanitra handeha. Araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe ny teniko tsy miverina amiko foana raha tsy efa mahatanteraka zay nandrahako azy. Une fois lancé ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy mametraka efezana, ny vato no iantso azy. Zay zany ny zavatra hitantsika eto. Ka ny vato ny antsoantso eto dia ireto vahoaka izay nezahana nampanginina tadidinareo koa tamin'ny herinandro masina rehefa tonga ny fotoana zay nasaina ny safidy hoe Jesosy sa Barabasy, dia notenenina ny vahoaka hoe tsy mahazo miteny Jesosy koa fa atao hoe Barabasy. De iny tokoa moa ny olona natahotra tam'izany, ny olona mbola natahotra de tsy sany teny hoe Jesosy fa Barabasy, kanefa dia na tiana na tsy tiana rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra de ireto vahoaka, zareo tsara, ireto vahoaka zay niantsoantso hoe omboy ireto, ireto no handeha hitady ny famonjena rehefa tonga zay fotoan'izay. Fa izao ny apôstôly tsy nanapo mihitsy hoe aika ry zareo indray no hanohy ny asa, tsy nanapo mihitsy hoe k Jesosy aza vitany zalany nampangina azy k zahay ve moa mba ho iza, kanefa de zay zavatra nitranga tamin'ny alalan'ny apôstôly no
miariary indray ny voninahitr'andriamanitra eto amin'ny texte atsika eto hoe ny rohitra ny vahoaka nitondra ny marary teny amorona arabe ary tsy ny vahoaka teo amin'ilay tanàna iny fa zay tanàna manodidina nahare daholo de tonga arak'izany ary raha petraka ny fanontaniana inona ny zavatra nisy nahatonga ny reto olona reto miazakazaka nitadiny apôstoly qu'est-ce qui se passe fa maninona nampanginona Jesosy ny vonona Jesosy raha ny tokony hoe izy zany de ny message tafita de ny hoe tsy misy olona tokony sa hitady intsony satria Jesosy aza ny vonona fa inona nanosika am'reto olona reto tsy voatana ny rohitra mitadiny apôstoly na de ataontsika hoe voaingana de aingana ny ataontsika hoe affaire Jésus de Nazareth tam'izany fotoana zany mbola vo mamay be ny dossier ohatran'le fitentsika any Madagasikara hoe tandremo fa mamay be zao ny tanàna aza misy be teniteny fa sao de mihinana gagazo zay mbola fitentsika de ohatr'izay koa ny zavatra nitranga teto mbola vo mamay ny tanàna vo aingana loatra Jesosy no ny vonona ka de nanakoako eraky ny manodidina zany donc raha ny fahendrena de tokony mamitsapitsaka raha ny fahendrena tokony mangingina fa sao sanatrika tratran'ny la loi d'omerta io sao de tratran'ny fampanginana forcé eo koa kanefa tsy nahagaga fa reny ny olona mbola nyrohitra mitady ndray ary azadiny fa na ny mpianatra azy tamin'ny voalohany dia natahotra ary niafy natao amin'ny toerana zay nisy azy natahotra aloha ny manam-pahefana tamin'izany fotoana nefa ihany koa menatra ny fijerin'ny olona hoe inona zao ny afarany reto mpianatra tsy apôstoly moa ny anarany fa reto mpanaradian'le lehilahy galileanina reto fa maty zao ny sefony sady menatra no hafa baraka no matahotra fa eto rehefa miasa ny fanan'Andriamanitra de hitatsika mazava tsara eto fa tsy zay tsony ny zavatra niseho ny mpino dia voalaza hoe ny ray fo ary samy nandeha ny voaka sy ny rohitra am'izay teo amin'ny fialofany Solomona maninona no tonony lioka eto amin'ny asan'ny apôstoly zany averiko lay vaky-teny teo de ny hoe ary ny tanany apôstoly no nanaovana famantarana sy fagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra zany hoe ny apôstoly sy ny mpanarady azy de ny ray saina teo amin'ny fialofany Solomona matoa io mafaritany mpanoratra de hoe tsy nisitrisitrika intsony ny afina tany amin'ny efitrano na pilamindamina zareo any mantsy ny mba confortable dans le sens hoe en sécurité fa niseho vahoaka am'izay ary non seulement niseho vahoaka fa nandeha amin'ny toerana symbolique eo amin'ny fialofany Solomona ka teo zareo no ny ray fo nitambatra ny joro avolombelona ho an'i Kristy io no zavatra mitranga eto ny tiako atongavana de zao heveriko fa lioka zay nanoratra ny tiasan'ny apôstoly ity sy le filazantsarany lioka de te ampatsiaro atsika hoe Jesosy efa nampanantena ary efa niteny fa hiantsoantso ny vato ery ary eto no tanteraka lay teny Jesosy fony izy namaly ny fariseo tsy azo nampanginina intsony ny olona eny tamin'ny voalohany nampiororona eny tamin'ny voalohana nomena baiko toy ny zaza madinika fa teto tsy voatana zay mihitsy le terme tsy tana intsony ny olona fa ny rohitra miazakazaka de rehefa namaky zao fizotry ny tantara tao amin'ny texte zao zay nisoratany lioka dia na ny apôstoly aza tsy nanam-po ho zao ny vokatra tsy nieritreritra ho tonga am'izao état zao mihitsy izy ny apôstoly tsy nieritreritra ho tonga am'izao résultat incroyable ozy fitenatsika surprise tam'zareo zany hoe fa ahoany reto vahoaka mirohitra be rabe reto zany hoe ny tonga daholo ny olona rehetra avy any amin'ny toerana zay tsy nampoziny ary
mandeha mitady azy. Tsy nila publicité, tsy nila dokam-barotra fa bouche à oreille sika na téléphone arabo zao fitenitsika andavanandro. Ny tiana ho tenenina riavana de zao: rehefa ny fahasoavan'Andriamanitra no miasa, rehefa tonga zay fotoanan'Andriamanitra izay, dia tsy azonao sakanana io vagy, tsy azonao sakanana io etaeta ny olona mitady azy io, ka tsy olombelona, tsy rafitra, tsy nitsinina no manakana ny olona hitady an'Andriamanitra. Ary eto tsy misy idirany apôstôly na raiza, tsy hoe kory ny apôstôly no nanao zavatra miavaka, fa tena asan'Andriamanitra madiodio le izy. Raha mamaky izao texte zao tsika, azonareo jerena tsara am'izao texte zao hoe ohatry ny ahoana ny karazan'reto olona tonga miazakazaka, satria voalaza hoe tonga ny vahoaka, karazany olona ohatry ny ahoana reto mirohitra nitady ny apôstôly reto. De zao ny indisy omeny ny soratra masina eto: marary ary olona nanana fanahy maloto. Zay ny description hoe mitondra ny marary ary reo olona marary ara-panahy mitondra manana fanahy maloto. Zany hoe ireo olona izay sisasisany fiainana, ireo olona sisasisany fiainana no mitady an Jesosy eto. Io dia matetika moa ataon'olona firesaka hoe ny fivavahana kristianina io dia fivavahana ho an'ny olona tsisy atao. Ny fivavahana kristianina io dia fivavahana ho an'ny olona tsy afaka amin'ny fiainana ka dia mandeha miazakazaka ny amin'ny fivavahana. Misy fahamarinany amin'ny ilany ihany zany, amin'ny ilany. Fa izao ny fomba anankiray zay lazaiko amin'ny olona foana hoe aza terena ny olona hitady an'Andriamanitra, aza atao tereko masaka ohatran'ny voalobojaza hoe tsy maintsy andeha hitoriana ny olona izay mba am'izay ny olona mandre avy aza terena. Fa avelao izy rehefa izy am'izay no miampanampana, tsy mila mitady azy akory ianao fa izy indray no andondom-baravarana anao, izy indray no hitalao sy angavy anao hoe mba mamondrafo aminay re. Tsy iza reto vahoaka mandeha mitady ny mpianatra nitondra ny aretinreto, fa ireo ihany ane le nanao hoe omboy e. Zany hoe fa madika ny rasy tamin'ny voalohany le nanao osana manao hoe omboy, fa taty aoriana ireo nanao omboy indray no mitalao sao de mba mandalo eto ny mpianatra. Io le lazay fomba fiteniko hoe c'est de l'humour de Dieu. Ny fatra-panenjika androany no handady rehefa aveo, hitady rehefa aveo. Fa izao ireo olona reo de mitady fialofana fa olona reraka, satria osika hoe mitondra marary ary mitondra ny olona misy fanahy maloto, mitady fialofana rehefa sisany fiainana. Ary ny fahazahoako izao texte anjorantsika izao dia tsy ny mpianatra akory nandeha nitady, jereo tsara, tsy nandeha nanao campagne d'évangélisation tahaka ny fanao am'izao fotoan'izao hoe hanao croisade zany Majunga, croisade any Tamatavy, croisade any Analakely, oeto daholo ny mararinareo fa hositranina. Vakio tsara ny soratra masina: ny olona no nandeha nitady an'ny apôstôly ka niteny hoe sitrano no mararinay. Fa tsy ny mpianatra no namory vahoaka, tsy ny mpianatra namory vahoaka fa ny olona no nitady. Tsy nisy campagne d'évangélisation teto, fa rehefa naharery zareo fa handalo eo ny mpianatra de nirohitra avokoa. Za manokana ty fandraisan-dahatra Erzriel manokana ity, izay tsy ombonako amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro. Hatrizay dia miteny foana hoe tsy anjaratsika no mandeha mitady ny olona,
hanatona an'Andriamanitra. Eno tsara, tsy anjarako no mandeha mitady ny olona, tsika mahatsatramitsy hoe mila mitady ireo fanahy very. Andriamanitra no hitondra azy hanatona atsika. Jereo tsara eto, Andriamanitra no nanaitra an'ireny olona. Iza moa no nitentandreo ndao andeha ho any amin'ny mpianatra? Ny olona no nandeha niazakazaka nitondra ny marariny teo amin'ny mpianatra. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity: move isika vonona ny handray ireny. Ny problema tsy hoe aiza no ahitana fanahin'olona ho vonjena, tsy isika no andeha hitady ny olona, fa izao vonona ve tsika rehefa tonga ny olona ka manakatolotra azy ireo. Miinona ny structure d'accueil eo ampelantanany fiangonana afaka handray ireo olona sisasisany fiainana, ireo olona maratra ny fiainana, ireo olona misimbany fiainana. Manana structure d'accueil ve ny fiangonana handray ireny olona sisany fiainana ireny? Tsy vitany mamaika atsika masy de hoe ahoana ny andresena lahatra ny olona hanatona an'Andriamanitra. Tsy problemanao zany fa probleman'Andriamanitra. Tsy anareo no nifidy hafa izany no nifidy anareo. Andriamanitra no hanao zay hiazakazany olona. Andriamanitra no hitady hametraka ny etaeta amin'ny olona. Fa ny olana dia ity vonona ny handray an'ireo ve ny fiangonana. Dia mivaly ny tsia. Valy ny tsia. Satria matetika ny fiangonana efa fikambanan'ny olona masina, efa amin'ny olona tsaratsara, olona samy metimety daholo ara-panahy, zany hoe olona efa mba azo jerena daholo ny ao. Fa raha vao misy olona intrus, mialatsiny amin'ny teny vary amin'anana, zany hoe olona avy any ivelany sendra tafatsiropaka ao amin'ny fiangonana, na mba sendra mba mitady vonjy ao, de mba manahoana re? Mba jereo nareo nge raha ataovy ny pourcentage fa ny akamaroan'ny olona ataontsika hoe ivelan'ny cadre fiangonana ka sendra mba nitady vonjy tao amin'ny fiangonana, noho ny problemany sy ny fahoriny, dia nanahoana ny premier contact n'ireo olona reo sy ny fiangonana? Mazana fiasco. Isika ndray no mametraka enta mavesatra eo amin'ireo olona efa reraky ny fiainana, hoe raha te hivavaka atao aminay ianao dia tsy maintsy manao an'zao ianao. Vao tonga le olona de vesara atsika entana. Le olona mbola miampanapana, le olona mbola tsy hitany akory ary zay sy ny tongony, le olona aza mbola feno ratra, ny tenany ray mantolo ratra ny fiainana zany, maratra ny fiarahamonina, maratra ny fiangonana, maratra ny fianakaviana, maratra. Donc zany ny olona mitady inona ny olona? Ohatra ny olona anankiray amiko zany ny fiangonana amin'ny fotoana dia manana rôle ny urgence tanareo ny hôpitaly. Akoatran'le hôpitaly efa misy olona efa mipetrapetraka eny miandry traitement, fa urgence, il y a urgence, zany hoe hiatra manaina. Enareo ve mieritrea atao voasarany ohatra nge hoe mpiasa ny urgence nareo? Ary misy zany donc manafitoana atsika reny, dia tonga le olona avy any accidenté, maratra, potipotika ny tarehany, de mitalao le fianakaviana, mba raiso tiavanay marary ty fa tena vo accident, tsy rototra akory ny ao amin'ny urgence. Andraso aloha fa mbola anao goûter kely zay mpiara-miasa aty fa mafy be zay asa alina zay. Misy ane zany didrididry eo le marary, de lasa izy mianakavy misotro kafe kely de fampitakiritsika, dia vity zay angamby izy hoe aiza am'izay le marary, jerena efa maty le marary. Firifiry le ohatrany eny amin'ny hôpitaly, tonga eo le olona apetraka amin'ny couloir ao, tsy misy empathie sy niny, de zay sary zay koa mitovitovy am'izay. Tonga ny olona avy any ivelany hoe miampanapana izy, aiza mitady famonjena, andeha ho any amin'ny fiangonana. Manahoana ny fomba nandraisantsika an'ireny olo ireny? Manahoana ny accueil tsika an'ireny olo ireny? Mila eritreretina. Sao ndray na
mbola ratra vaovao fanampiny ray no apetraka tsika aminy ka dia anjaratsika ny mieritreritra am'ty teksta ty fa rehefa anginy sika dia ny vato miantsoantso zany hoe rehefa miantsoantso mitady vonjy mikikika le hoe ny vato ny antsoantso tadidinareo re vahoaka zay ny antsoantso an Jesosy teny amorona arabe tamin'izy nitaingina le zanabriky de hoe osana osana any amin'ny avo indrindra le osana osana eo dia hoe vonjeo zahay ry zanaky Davida mba mahareny antso vonjin'ny olona ve ny fiangonana le antso vonjy resako eto tsy resaka hoe tolo-tanana aranofo na hoe fanampiana rabola tsy any fa le olona manana besoin spirituel jereo tsara fa reto karazany olona nanatona reto olona manana olana ara-pana akoatra le aretina de olona fatorany devoly firifiry ny olona fatorany devoly firifiry ny olona paoriny fanahy maloto fa jerentsika fotsiny ary sanatry aviny zany tsy vitan jerentsika fotsiny fa ampanginitsika azy miantsoantso ny vato fa isika ny tsy mare isika ny manampitsofiny tsika manetsy tadiny ka dia anjaratsika fiangonana ny mieritreritra hoe aiza ho aiza ny fandraisatsika an'ireny olona reny enoy lay vato ny antsoantso enoy ny kikikany fa mafy ny mahazo azy tonahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay ivavakisika misaotranao zay Jesosy eo fa nanokafanao indray ny sainay sy ny fonay tandroany hoe miantsoantso ny vato mitaraina ny tany iza no mba hiaino azy ireo iza no mba handray an-tanana azy ireo ary inona ny fomba mba ahafahanay mandray azy tompo foazo ny fiangonanao mba ho tena toerana fialofany reraka tokoa ho toerana fialofany osa tokoa fa tsy sanatry lasa toeram-pamoretana indray sy ahitan'ny olona ny maizina fanondroany saotra Jesosy no ny teninao zay tsy mamelanay ao anatin'ny torimaso fa mamohanay mandrakariva lidera ny laza ny voninahitra ho anao zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen zay indray ary fiadiavana fa dia mirary soatsika samita in'Andriamanitra mame fotoana anareo amin'ny herin'ny tozo indray raha sitrapony tompo eny matompo